Zay mangina volamena hoy ny razantsika malagasy fa ao koa ny andro anginana ary ao koa ny andro itenenana hoy ny soratra masina toriteny toko fatelo andininy fafito tapany faharoa amin'ny anaran'ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara, amin'ny anaran'ireo pastera rehetra eto Madagasikara dia manao izao fanambarana izao izahay. Voalohany, manoloana ny toetra rahapirenena misy eto Madagasikara rehefa nandinika ny fiazakazan'ny fifanoherana eo amin'ny tondra fanjakana sy ny hetsiky ny fanovana tarin'ireo solom-bava-bahoaka telo amby fitopolo dia hita sy tsapa fa miaenjana sy mialalina ny elanelana misy ny mpifanandrana rotota ka mampanabe ihany ny mety sy ny fifandonana hiteraka korotana izay mety afara amin'ny raha mandrika sy ny fatiolona indray. Noho izany ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia manao izao fanambarana izao. Voalohany, makasitraka ny fampihavanana ataon'ireo ray aman-dreny FFKM izahay ary mampahery azy sy mitondram-bavaka izany mba ho vita somatsara. Misaotra azy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fandaminana ny rahapirenena eto Madagasikara satria izahay fiangonana apokalipsy dia matsapa fa ady ara-panahy no misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ka tsisy hahavaha sy ahita vahaolana amin'ny ady io afa-tsy ny fiangonana irery ihany. Noho izany dia manao antsoavo amin'ny fiangonana rehetra tsy misy akanavakavaka ny fiangonana apokalipsy mba hifampitondram-bavaka izao fampihavanana ataon'ny FFKM izao, indrindra fa isika fiangonana zandriny rehetra satria hoy ny oabolatsika malagasy hoe mananjoky afakolateny izay mananjandry afakolanetana. Mba hihainon'Andriamanitra ny fivavakantsika ka hivoana amin'izao toetra raha sarotra andalovan'ny firenentsika izao. Izao no voasoratra amin'ny Estera toko fahavalo andininy fahaenina fa ataoko ahoana no fijery ny loza anjon'ny fireneko ary ataoko ahoana ny fijery ny fandringanana ny havako. Faharoa, ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia tsy mankasitraka velively ny sy ny raha mandrika sy ny fatiolona intsony eto Madagasikara rehefa betsaka zay raha latsaka izay sy ny fatiolona teto amin'ity firenentsika malagasy ity izay nanomboka tamin'ny fanjanahantany tolon'ity tanindrazana fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo, roa amby fitopolo sy sivanjato sy arivo, raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo, roa sy roa arivo, sivy sy roa arivo. Isika no firenena fahadimy amin'ny farany amin'ny fahantrana eran'izao tontolo izao. Fa toa tsy nampandroso ny firenentsika akory ny raha latsaka sy ny fatiolona ireny satria ny androtson'ity firenena ity sy ny ialany amin'ny fahantrana ary izao fitangany vidim-piainana izao no antony toloman'ireo razantsika malagasy ireo ka namizana ny ainy nefa hatramin'ny izao dia mbola tsy afa-be isika eo anatrehan'izao fahantrana izao fa vao maika milentika hatrany no ny adala politika eto Madagasikara izay tsisy fiafarana. Fahatelo, ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia tsy mankasitraka koa ny fifampiantsiana ady miteraka raha mandrika sy fatiolona eto Madagasikara na avy amin'iza izany. Noho izany dia manao antsoavo mba hifanantonan'ireo mpifanarina ara-politika mba hifandinika haingana dia haingana andatabatra boribory ka hifandefitra sy hikatsaka ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary hampanjaka ny sotoavina malagasy dia ny fihavanana. Fahaefatra, ny fiangonana apokalipsy dia tahaka ireo filoham-pirenena teo aloha, ny filoha Ratsiraka, ny filoha Ravalomanana, ny filoha Andry Rajoelina izay vao nanao fanambarana farany teo fa tsy mankasitraka velively ny fanonganam-panjakana na avy aiza na inona antony dia toraka izany koa ny fiangonana apokalipsy dia tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana koa tahaka ireo filoha teo aloha telo ireo izay vao nitanisana teo. Profon'izany na dia teo azy ireo faminaniana maro nambarako mialohan'ny fionganan'ireo mpitondra teo aloha ireo dia tsy isany nanao ampiasiman'ny profesora Zafy Albert izahay tamin'ny taona 1997 satria tsy nanana solom-bava-bahoaka na dia ray akory aza tamin'izany. Tsy isany nanao azafady, tsy isan'ireo olona nidina an-dalabe koa izahay tamin'ny taona roa sy roa arivo tamin'ny fanonganana ny filoha Ratsiraka izay nidiran'ny filoha Ravalomanana nanaraka azy. Fa mbola tsy isan'ireo vahoaka nidina an-dalabe koa izahay tamin'ny taona sivy sy roa arivo tamin'ny nanonganana ny filoha Ravalomanana
izay nidiran'ny filohan'ny Rajoelina taorianan'izany. Eny ary na dia nisy koa zany fanonganam-panjakana tamin'ireny fitondrana teteza mita ireny dia tsisy nandray anjara tamin'ireny ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Noho izany ny fiangonana apokalipsy dia tsy makasitraka ny fanonganam-panjakana tahaka ireo filoha telo, filoha Ratsiraka Ravalomanana, ny filohan'ny Rajoelina teo aloha ireo ihany na iza hitondra firenena eto Madagasikara ary tsy handray anjara amin'izany na iza ho filoha ho voafidim-bahoaka ho lany eo hitondra ity firenena malagasy ity. Farany dia manao antsoavy amin'ireo mpifanarana ara-politika sy ny malagasy rehetra eto Madagasikara izay fiangonana rehetra mba hifampidinika haingana dia haingana eo an-databatra boribory mba hijery vahaolana amin'izao toe-draharaha izay hita fa tsy hitondra soa ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy izao, ary miangavy ny rotota mba tsy fampiziriziri fa hiezaka hampandefitra izay mety ho ampo politika ka hijery ny tombontsoa ny vahoaka sy ny firenena malagasy dia ny fihavanana izany. Raha ny fialan'ny filoham-perinasa no mety sy ny vahaolana haingana amin'izao raharaha sarotra izao dia miangavy ny FFKM izay efa manao ny fampihavanana mba handresy lahatra azy hametram-pialana tsy hitondra intsony ny firenena malagasy, mba tsy hiverenany raha mandrika sy ny faty olona intsony mba azahoantsika manomana ny fifidianana haingana satria efa volana sisa no isaina amin'ny fehimpotoana hipetrahan'ny filoha Rajaonarimampianina eo amin'ny fitondrana. Raha toa ka tsy afaka hiala ny filoham-perinasa fa hiandriny ny fotoana fametram-pialana araka ny voalazan'ny lalam-panorenana fa 2 volana alohan'ny fifidianana no tsy maintsy hametram-pialana ny filoham-perinasa raha ohatra ka hirotsaka ho fidiana izy dia anjarany FFKM indray ny mandresy lahatra ireo solombavam-bahoaka mitolona ho an'ny fanovana mba hiandry ny fotoana fohy fametram-pialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha sanatria ka tsy hisy ny vahaolana amin'ireo fampihavanana ataon'ireo ray aman-dreny am-panahy ireo dia miangavy ny tafika izahay handray ny andraikiny amin'ny fandaminana amin'izay izao raharaha-pirenena izao fa ianareo no tandroka ary mivozona sikitro hifaran'ny firenena sy ny vahoaka malagasy rehetra dia tsy mbola hatongavany vahiny eto indray satria dia efa mahitatsika efa tonga eto ireo vahiny ireo handamina ny olontsika samy gasy satria dia mahamenatra ny mieritreritra fa tsy vitany gasy samy gasy ny mandamina ny olonan'ny fireneny raha tsy hidirany vahiny, na dia efa hitatsika malagasy hatrany ny fitsabahany vahiny eto amintsika tamin'ireny tolom-bahoaka ny afara tamin'ny fanonganam-panjakana ny fandimby ireny satria tsy nety ny fanaraka na ny fandefitra mihitsy ireo mpanao politika antsika teto Madagasikara ireo dia voatery ireo vahiny ireo no niditra nitsetra teto amintsika handamina ny raharaha tokantranontsika mahamenatra satria isika malagasy mpanao politika no lasa mandeha indray no mitady vonjy any aminy mba handamina ny raharaha-pirenenantsika eto rehefa tsy mahita vahaolana isika dia omena tsiny ary ve ireo vahiny ireo raha tonga eto amahan'ny olona ny gasy. Isika koa efa mpikambana ao anatin'ny ONU SADC mahamenatra raha izany no mbola iverina eto amin'ny firenentsika malagasy. Ny ro anton-javatra maro voatandrisareo ary dia ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara dia mitondra-bavaka manokana mba hahita vahaolana haingana ny malagasy rehetra hivoahana amin'izao krizy eto amin'ny firenena malagasy izao. Mankahery ny FFKM sy mitondra-bavaka azy ireo mba omena Andriamanitra ny fanamasina mba hanolotsaina azy ireo amin'ny dinika hifanaovana amin'ny rotota mpifanandrana mba hitany marimaritra iraisana sy ny vahaolana maharitra mba hialana amin'izao toe-draharaha politika eto Madagasikara izao haingana diaingana mba tsy hiverenana izany intsony ka hiadanany ambany lanitra. Masina ny tanindrazana, sambatra ny firenena izay tahaka izany, eny ny sambatra ny firenena izay manana ny Jehova ho Andriamanina. Salamo 720 natao teto Antananarivo 7 May 2022.